mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. Dia ankasitrany ianao ny fidiny onjam-peon'ny radio Don Bosco iara-dalana aminao amin'izao maraina ny alarobia izao. Raha ny larobinao manaraka azy raha ny alatsinainy kosa dia amin'ny valo sasany alina famerenana izay. Amin'izao maraina ny alarobia izao dia falitafaraka amintsika rehetra indray manaraka ity onjam-peo ity ao anatin'ny fandaharana ihany koa fanarakantsika isan-kerinandro. Isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 manarahantsika ny fandaharana toy ny mahazatra ary mizara telo mazava tsara. Mizara telo mazava tsara toy ny ahoana? Ny tapany voalohany zany hoe 20 minitra voalohany dia andraisana ny famakafakana izay ataon'ny mpanabe. Ny 20 minitra faharoa kosa dia andraisana ny SMS avy any aminareo fantaniana maro sy fanamariana fijorona vavolombelona maro isan-karazany. Ary ny fahatelo kosa dia ny fandraisana ny antso amin'ny alalan'ny telefônina no arahantsika ao anatin'izay tapany fahatelo izay. Zay raha fitinana ny fandaharantsika ao anatin'ny ora iray. Mba hovanina daholo tsika rehetrarehetra ny mpanaben'ny Général Désiré Ramakavelo no miaraka amintsika eto ny mahazatra. Mba hovanina ianao Général. Mba hovanina Andriamato Flavien, mba hovanina Andriamato Bruno, Andriamato Dadis, Andriamato Miaza zay makasary amin'izao fotoana izao. Andriamato Bruno mampita ny feo dia arabaina manokana mihitsy ianao Andriamato Flavien zay mpiara-miombonatoka eto amin'ity fandarantsika ity miara-bareto ny olona rehetra mpanaraka ny fandarantsika. Ya, ndao fitina le nataontsika tamin'hery satria tamin'ny herintsika zao nanomboka indray tamin'ity fotoam-piasana ity nanaona inona ny zavatra nataontsika tamin'ny hery? Nataontsika tamin'ny hery Andriamato Flavien dia karazana famotenana ny tranga nisongadina natao nandritry ny taom-piasantsika zany hoe tamin'ny 8 sy 7 malalaka ohatrany hoe malalaka ihany ny resadresaka ny fanaovantsika teto tamin'izay fotoan'izay. Fa zao napetraka foto-kevitra zany zao manomboka zao indray amin'ny fampiresantsika ny hoe ny fandaharana amin'ity fandaharana ity ny fisiny atao hoe tambazotra eo amin'ny fiainam-pirenena sy ny fiaina-tokantrano izay azo lazaina hoe miteraka olana sy fahasairanana ho antsika indrindra eo amin'ny fifandraisana sy eo amin'ny ara-pitiavana. Misy an'izany ary zay ny fandaharantsika. Ka ny resaka ataontsika an'io Andriamato Flavien dia ny hoe fahavanonana ara-tokantrano. Fahavanonana ara-tokantrano. Satria rehefa niainga tamin'ireo hoe jeritodika ireo dia anisan'ny zavatra tena hoe olana mipetraka zany dia raha azo lazaina ny fitenenana azy dia hoe ny tsy fahatomombanana ny fiarahamonina. Ka rehefa tsy tomombana zany dia ndikan'izany tsy ahitana vokatra tsara ka rinona vokatra tsara dia ny fahavanonana. Ka ny tokantrano ny atao hoe tokantrano vanina ny fandrinihako azy dia hoe misy fifandraisana aran-tsaina, misy fifandraisana aram-po, misy fifandraisana ara-panahy ihany koa eo amin'ny mpivady, eo amin'ny mpianaka, eo amin'ny mpiara-totika hoe eo amin'ny mpiray-tampo. Zay zany aloha ny eo amin'ny ivon'ny tokantrano ao apetrakatsika amin'izay aloha. Zay hoe firaisan-tsaina, firaisan-po, firaisam-panahy mihitsy. Rehefa tsy misy zay firaisan-tsaina, firaisan-po sy firaisam-panahy zany Andriamato Flavien dia tsy maintsy misavoritaka. Ary zay indrindra ny mahatonga ny hoe andao atao aompana amin'izay ny resadresakatsika manomboka zao hoe ny fahavanonana. Apetrakatsika amin'izay hoe fahavanonana. Ka na inona zavatra ataonao, na aiza toerana misy anao dia hoe misy fahavanonana avy eo ny zavatra ataoko. Misy fahavanonana avy eo amin'ny tenako. Misy fahavanonana avy eo ny ivon'ny tokantranoko. Misy fahavanonana avy eo fahavanonana avy eo amin'ny fiarahamonina misy tsy maintsy mametra-panontaniana ohatr'izany foana tsika fa rehefa tsy mametra-panontaniana tsika dia ohatrany mandeha ho azy fotsiny le fiainana. Zany hoe miainga amin'ny olona anankiray aloha zany dia miainga amin'ny olona zany hoe miainga amin'ny tenanao aloha dia miainga amin'ny ankohonana dia miainga amin'ny fiarahamonina dia mety hoe any amin'ny toeram-piasana any amin'izay misy fifandraisana rehetra mametrahany le fanontaniana. Satria le fahavanonana io manko Andriamato Flavien dia hoe ny dikany hoe raha vao miteny hoe vanona le dia tsara zany. Inona mba vokatra tsara. Anisan'ny zavatra azo resahana ihany inga ao tokantrano ohatra rehefa mba mifankahita ny mpianakavy inona ny zavatra nataonareo tany am-pianarana, inona ny zavatra hita tany am-piasana ny dada, inona ny zavatra nataony neny tamin'ny tontolo andro ny androany.
zany mampifanakaika-po zany mampifandraisaina de samy milaza ny zavatra ny ainany de hoe ny fahitanao azy ve zay zavatra tany am-pianarana zany hoe ny atsara ve ny fahitanao ny zavatra nataonao tany am-pianarana nafinaritra ny dada ve ny tany am-piasana nafinaritra neny ve ny fotoana neny tontolo andro androany rehefa miteny hoe za kosa aloha androany de tena finaritra fahavanonana zay zavatra tsara zany misy akony teo amin'ny fiainanao misy akony eo amin'ny hafa zaretraretra fa rehefa tsy mametram-panontaniana mihitsy atsika nge tondre matovilavy any de miteny foana ny fifampiresahana ny fifanakaloza-kevitra no ahafantaranao ny safidy amin'ny tsirairay tsika teto tena nisy ny tena zany io safidy io zavatra tena avy amin'Andriamanitra ary io safidy io sika miampy ny talenta zay omen'Andriamanitra no mahatafita ny olona satria rehefa safidinao le olona ka talenta anananao de manana fahafinaretana ianao manao azy manana fahasahina ianao manao azy manana fahavononana ianao anao dingana miatsaratsara kokoa hatrany amin'izay zavatra atao zegny izy rehefa mitenen'olo le safidy de be ny olona ka hoana ny afantarana ny safidy miainga amin'ny fampiresahana miainga amin'ny fanakaloza-kevitra zay ary eo anatin'izay hoe fampiresahana fa ahitana hoe misy fifandraisan-tsaina misy fifanakakezana po zay zavatra tsy hitantsony zany ndre matofilavy any zao foton'izao satria raha vao miresaka hoe misy olana ny tokantrano tsy mifandraisaina amin'ny mpivady tsy miraisaina amin'ny mpivady misy olana mifanabiazana tsy mifakazo dada sy neny nohony na io dada sy neny tsy mifakazo hevitra io fotsiny zany de misy fiatraikany amin'ny ankizy ary ararotiny zanaka zay am'izay fotoana zay raha neny zao ny tenenana zany zao ndray zany andoraka ho any amin'ny dada de io ara le mpivady fa lasa mifamaly hoe matonga any tenendreny mba fitiavako ny ankizy ka manina ny totaonao baranany tonga de mifametsiny de manomboka mifanomezatiny ny fifamalita de mifamalina mitaraka fahatezerana de mifahatezerana miteraka fikasehtanana miteraka faharavana hitanao ny zavatra entin'izay rehetrarehetra zay de tena zavatra hoe mampalahelo ny fisinzay zavatra ary zany tena anisany hoe andora tena hatramin'izao za fo vetivety zao nandinika hoe tsika ka efa tamin'ny 8 ngena ny rahatsika mianakateto zany hoe efa raiky amby 10 taona teorina mbola tsy miova daholo le olana rehetrarehetra apetraky le olona rehefa tonga makany mbola tsy miova dikan'izany de mbola mila ezaka foana tsika ndre matofilavy amin'izay zavatra ray fandresisandahatra ny olona za rehefa tena nandinika ny eritreritran'izay hoe efa raiky amby 10 taona ve de mbola mitovy foana le zavatra olana mipetraka amin'ny olona de mazava ho azy satria tena ohatrany hoe tsy de mipetraka tsara kosa angamba veriko hoe zany tsy le hoe inona marina le hoe fahavanonana hoe mba hovanina inona le izy fa so de zavatra tenenina fotsiny mba hovanina de lasa fomba fiarabana manko izy am'izao fotoan'izao rehefa mifankena mba hovanina zay zavatra ka hoe aleo tena apetraka tsara mihitsy zay zavatra io mba tena hoe ho azon'ny olona tsara matoa misy ny firaisan-tsaina ndre matofilavy misy ny firaisam-po misy ny firaisam-panahy de satria misy ny fifampatokisana ary io fifampatokisana io efa nytenentsika teto foana hoe miainga avy amin'ny fifampatokisana ny re olona ny fanehom-pitiavany za de tsy mba mino olona sary-piaro amin'ny vadiny na sary-piaro amin'ny zanany ka milaza hoe ty azy matoa ianao sary-piaro tsy matoky an'io olona io ianao be aiay amin'io olona io ianao mandeha feritreritra hafahafa amin'io olona io ianao zay le voalohany fifampatokisana ahoana ny isian'ny fifampatokisana de mbola miverina indray le zavatra nytenenina atao ny fifampiresahana ny fifanakaloza-kevitra hay ve ty zanako ty manao an'izao hay ve ty vadiko ty manao an'izao hay ve zavatra ohatran'izany ary zay io fifampatokisana io tena zava-dehibe mihitsy andre matofilavy fifampatokisana ary io fifampatokisana io tsy tokony hoe mpivady ihany fa eo amin'ny mpianaka eo amin'ny mpiray-tapo za de variana mihitsy am'izao fotoan'izao fa vetivety ny tafaresaka tamin'ny olona tena tsy mifakasanatry ny vava aladiny lela pirafy fa tsy tenena hoe mpifahavalo ny mpiray-tapo fa maninona no miantso samy hafa tsy mitovy fijery tsy mitovy fisainana tsy mba miady hevitra fa raha vo hiady hevitra de ady tsy mahay fampiresaka tsony ny mpiray-tapo am'izao fotoan'izao mahavariana ane zany andre matofilavy iny satria ny antony tsy mifampatoky ary iny moa tena mahatoka le sy ny fifampatokisany anisany mahatonga ny fifampatokisana ngeto zao le tsy fitazonana amin'ny teny nomena inona tiako lazaina amindreo tazona amin'ny teny nomena tonga zao le mpiray-tapo le anankiray de mba vonjeo kely zay fa tena sahirana be fa raha mifarany volana de tsy maintsy averinay ny anareo fa tena mba vonjeo
tonga ny farany volana ka izy miverina tsy miverina izy de midea hoe ay mety mbola sahirana angamba zareo fa tsy maninona fa de inona koa moa nanaovana an'iny tervamanta lasa ny 2 volana mbola tsy miverina lasa ny 3 volana de mba ampitiavana ihany mbo tenena hoe mba zay koa am'izao fotoan'izao mbo mandalo anina kely fa efa mba manana fahafahana avy nareo na de andeha ara atao hoe ny apahany inona tsenao indray ny atsangano fahavala zay mba vola kely iny mbo samborona tany de io indray ny atao le sosa isan'andro tanao izy indray no mampakapeo izy indray lasa bevava izy indray no mametsiny anao ary anisany miteraka an'izay le hoe tsy fampatokisana zay zavatra tarehany zavatra ohatran'izay ary tena zavatra misy zany am'izao fotoan'izao ka zay le lazaiko hoe le fampatokisana io eo anivon'ny mpivady ary fampatokisana mpivady misy fiatraikany amin'ny zanaka fampatokisany zanaka amin'ny ray aman-dreny misy fiatraikany amin'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana ny rivo-piarahamonina ao amin'izany tokantrano zany zava-dehibe igny zany io rivotry ny fiarahamonina io andre matofy am'izao fotoan'izao tena potika tena samy teny zany noreo le olona mangataka fionana any an-trano tena potika de lasa ny eritreritro inona ary ndeha ho ataonao zay andre matofy mba ezaka atao satria tsika efa nandray andraikitra zay adidy am'ty fandaharanyty de mba adiditsika koa mba mikaroka tsy mieritreritra hoe ahoana re zany mba ampiovanjajara zay ny mahatonga ny hoe ngamba de iompana foana amin'io fahavanonana io ny zavatra ho resahantsika am'izay fotoan'izay am'izao vaninandro misy atrika zao amin'ny ankamaroan'ny ankonana de tsy misy tsony zany fampatokisana zany araka le nilazaiko teo satria na ny mpivady andre matofy lavy de lasa mifampiaya eto indray de mba apetrako hiditra indray zavatra efa ndresahantsika teto foana fa maninona moa le mpivady lasa mifampiaya raha ny tena marina de efa nisy fiandohany io le mahatonga azy mifampiaya io tsika teto de efa miteny foana fa rehefa norona tokantrano de misy dingana tsy maintsy atao na misy zavatra tena tsara ho fantatra voalohany indrindra ny toetra sy ny fiainan'le tanora ivady ny toetrany ary zay ny mahatonga atsika foana miteny andre matovy aza maimaika fataro ny toetrany fataro ny fomba marava loatra fa tsy misy olona tonga lafatra fa zany zao arakaraka le ifandraisana kosa mba ahitana hoe ay ve izy mba misy toetraotrao ihany ay ve mba misy zavatra ohatran'izao marina fa ny lafy tsarany sy lafy ratsiny tsy maintsy jereva tsy ny lafy ratsiny ihany zay no anisany ozytsika hoe fomba mampanao na ny toetra anisany faharoa ozy hoe anisany tsara fantatra koa ny hoe finoana inona moa misy an'ity tovolahy ty na finoana inona misy an'ity zatovavy ty indraindray ohatra ny amavantsika le lafy ny finoana kanefany anisany niteraka olana rehefa tonga any amin'ny niteraka le izy mivady finoana inona no arahany zasa an'io de efa mipetraka ozy tsika anisany mamparefo fa tsy tsotsorona fotsiny am'izao satria tsika malagasy rehefa ty ny finoan'ny fianakaviana de iny dôly izy menakavy ty ny finoan'ny de iny dôly izy menakavy ka tsy zainao zay manana hoe ka noho ny fankatiavanay de anaraka anao dôly ny olona avy eo ny olona tsy manaraka anao de ianao ndray ny malahelo maninona natao an'izao ny zanakay de tsy nirarahina akory zay ohatra ka ianao no efa nisafidiko de fahatelo efa razaitsika foana hoe teo ny fomba mampanao teo ny fomba fa ny fiaviana tsy sanatria mbola averiko indray hoe fanavakavahana tsy hany mihitsy fa ny tena mahatonga ny teny foana ny le fianakaviana io de voalohany indrindra noho le fomba mpianakaviana le fianakaviam-be zy samy manana ny fombany samy manana ny kolotsainy samy manana ny kolom-piarahamoniny tsy azonao fefena fotsiny hoe noho nizao ianao anio hiditra ho zanany ka raha hiditra ho zanany ianao ny voalohany zavatra tsy maintsy oky anao de ny fombafomban'izy mianakavy ny kolotsainany na ny kolom-piarahamonina tsy midika zany fa hoe manova tanteraka anao fa ianao hiditra ho zanany mba misy ny findram-piainana de tsy maintsy mba misy ihany fanajana nde ataoko hoe fanajana rehefa mifanena aminy ianao na tsy anaraka an'iny nareo fa nareo mivady rery no any misy anareo any any mitokantranonareo any nareo ny maso mandidy mitokantranonareo fa rehefa miaraka amin'ny daholo be de tsy maintsy hiditra zavatra ary indrindraindrindra efa tenenitsika eto foana andre matofy lavy any fa le miaina aloha de ohatrany sarotra ny olona angamba no mandray azy tsika le hoe tarazo efa miteny foana fa io tarazo na tianao na tsy tianao de zavatra ao anatinao azo lazaina mihitsy hoe mikorindra ny anatin'ny rahanao any ka le tarazo mety le tarazo ny atao hoe tarazo de toetra ifandovana na aretana mifampepita zay zavatra ka le toetra io mety toetra tsara mety toetra ratsy fa anisan'ny zavatra teneniko eto foana de oza ny tarazo tena tsy azo idivirana de ny faharan'ny tatsaina na mahatarakiraiky ny saina
azakaky ianao raha miteraka telo hoe ny anankiroa marano-tsaina be dia ny anankiray ohatrany taratara dia le taratara no mely ohatry ary maninona ary ty tsy mbo mitovy menzokony ary maninona ary ty zao maninona fa tarazo io satria ny tsy mbo arano-tsaina ohatrany anankiroa fa le tarazo ary anisany zavatra tenentsika teto foana koa Andriamatao Flaviana dia hoe fadio nampiasana mihitsy nyvoambolana fadio le manao fampita ny antony io tarazo satria raha vao manao fampita ianao dia karazana fanampiampona fanambaniana an'le anankiray zay hoe taratara tsy vidiny azy le izy nefany zay ny mahatonga hoe nampiraitam-po tsy ilaina atao fampita ary indrindrandrindra ny tena antony anaovana hoe tsy ilaina ny mampitanga dia tsotry tokana mantany ny olombelona rehetra ny tsirairay avy tsy misy olona tena mitovy tare zany hoe tena mitovy tare dia ty mihitsy ty ny etsy ny nakeroa nakambana azy ndray misy satria raha tena mitovy ny ray aman-dreny ny voalohany tsy mahafantatra azy fa nefa ny ray aman-dreny tonga dia mahafantatra hoe ihany ty enao mijery ety ivelany hoe ary ahoana ary ny afantaranareo ny reny ny mahafantatra azy ny dada ny mahafantatra azy ary zay ny mahatokana hoe amin'le mahatokana matany ny tsy anaovana fa raha vao manao fampitamana tsy Andriamatao Flaviana dia zavatra mety mitanga dia le hoe na manambany na manasoaso dia tsy maintsy misy vony anankiray amin'ireo zay zavatra ary zay zavatra ny antony tsy anaovana an'le fampita amin'le hoe tokana matany zay zany ny tena dikany fa tsy dia hoe tsy misy ny ray aman-dreny manko dia tsy mba mitovy amin'izay zana-bahoaka tsy mba ohatran'izao tsy mba ohatran'ny zana-dalàna mitovy amin'ny zanak'olom-paralamina na zanak'olom-paravavy aminy indao zany ko miraitam-po raha tokony ataony ny fampitasoko mainka ny any velany satria raha vao manao an'izay ianao dia ohatran'ny hoe matoky lasa mampiaina ary tadio tsara fa io fanaovana fampita io misy fiatraisany ngeza be mihitsy amin'le ataontsika hoe mahizay amin'le toetran'le olona amin'le mahizay io mbola io ny mampiavaka anao amin'ny hafa amin'le toetranao kanefa rehefa anaovana fampita foana dia matetika lasa fanampiampona tsy misokatra tsony le mahizay dia rehefa tsy misokatra na afantaran'ny olona tsy manana ny mahizay azy sary penatra sary tahotra tsy mba samy manao zavatra mila fanampiana foana manontany hevitr'olona foana satria nahoana efa mipempona foana ary aiza ny fotoana tena hoe isin'ny fanampiampona eo amin'le fahazazana sy mahadolatsento dia eo amin'le fotoana hivelarany le mahizay isehony eo ny fanampiampona azy dia isaky ny teny moa tsika eto dia oza hoe ohatrany voninteny hazo voamelana mitsimoka ny felany dia langiosanao koinona ny voazonao io tsy azo vo mihitsy anao rehefa nasoranao ny teny felany ary zay zavatra ray no anisany tena hoe mampalahelo mihitsy lasa ohatrany hoe lasa ohatrany resaka marenina ho tokantrano manina amin'ny teny ohatra lasa resaka marenina ndray aman-dreny laza hoe maditra ny zanany laza hoe dadasyneny masika tsy hay fampiresana tsy zany ve natao hoe resaky ny marenina ary vao manao resaky ny marenina ianao dia aza manantena mihitsy isan'izany hoe fahavanonana zany Andriamatao Flaviana na inona ka isika eto amin'ity fandaharanyity Andriamatao Flaviana dia mamerimberany hoe fahavanonana raha vao miteny zany fahavanonana zany ny mbi ao an-tsaina avy hatrany dia ohatra hoe ny lafin'ny fambolena ohatra mbi ao an-tsaina avy hatrany ny lafin'ny fiompiana ohatra mbi ao an-tsaina avy hatrany ny lafin'ny ara-piainana amin'ny ankapobeny zany hoe eo amin'ny fiarahamonina ny fahavanonana dia mitondra vokatra tsara ohatran'izay ny tenentsika tany am-piandohana eo amin'ny tenanao ina mba fahatsarana hitanao eo ao amin'ny tokantranonao ina mba fahatsarana hitanao eo amin'ny fifandraisana ina ny fahatsarana hitanao rehefa mahita fahatsarana ianao fiatsarana zay ny fahavanonana zay ny fahavanonana rehefa mitondra vokatra tsara mitondra fahombiazana mitondra fivelarana ao amin'ny tsaratsara kokoa hatrany zany rehetrarehetra zany dia satria nahoana rehefa misy zay hoe fivelarana sy fivoarana zay dia minono fa tsy maintsy misy ny risipo ary ny risipo ny karazana vy miaina mampandroso anao ananao isiny ny tena hoe fahombiazana eo fiainanao ka noho izany ny fahavanonana dia mitondra rindram-piainana ao amin'ny fivoarana sy ny fiatsarana Andriamatao Flaviana ary zany fivoarana zany dia misy mitondra fahatsarana ka raha ataontsika hoe fehezina dia hoe mitondra firaisan-tsaina mitondra firaisampo firaisam-pana ohatrany nanomboantsika azy ary midika zany rehetra zany hoe fahasambarana zay ny tapany voalohany izany hoe rehefa tapitra ny tapany voalohany dia mity amin'ny tapany faharoa ndao ary mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr
M lehibe ny fitomboany mba hovanona @yahoo.fr. Zay dia vita. araka nefa nytenenina tamin'ny heriny dia hoe atin'leotsika manoratra teny malagasy mazava tsara mba hahafahantsika mifehy ihany koa ny teny malagasy satria migoragora ny teny malagasy tsy ny teny malagasy ihany tao fa na ny teny vahiny ary satria simba ny SMS ny fiteny rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao dia misimba avokoa izany rehetrarehetra izany dia tsika eto Madagasikara miezaka amin'ny resaka momba ny teny malagasy. Toy izao mivakin'ny SMS voalohany. Tovavy 13 taona mifankatia amin'ny atovolahy 30 taona, roa taona izay no niarahanay. Zaho efa miasa zay dia izy efa nanomboka nanao trano talohan'ny niarahanay. Ny anao dingana nefa ny ohatrany mbola tsy dia resahany matetika. Ny teny matetika dia hoe efa ianao ny safidiko. Zany efa indraindray mitady tsy anapaharetana. Dia manana faharetanako. Iny zany hoe tsy anapaharetana zany. Raha zao foana ny teneniko amin'ny tanora. Ary efa mbola tsy vonona aza tereko masaka atao voaloko-drazo. Ianao ny voalohany anenina. Satria raha vao misy olana mitranga dia ianao ny tenen'ilay tovolahy. Ianao ihany ange ty maimaika ny anaovana an'ity zavatra ity. Hitanao fa mbola misy zavatra tokony atao ohatran'izao dia efa manomboka eo. Le tsy firaisan-tsaina araka ny resantsika teo. Dia rehefa tsy misy ny firaisan-tsaina dia tonga ny disadisa dia rehefa tonga ny disadisa dia miany. Dia rehefa miany dia farany dia marefo le fiarahana. Zay le izy. Dia tsy vanina le tokantrano. Zay indrindra. Ka rehefa tsy vokatra tsara dia tsy vanina. Zay le resantsika teo. Ya. Tovavy 20 taona manana olontiana tena tiako izy. Enim-bolan'izay no niaraka hatramin'izay ka hatramin'izao dia tena mbola tsy nihena ny fitiavako azy. Mifanalavitra izay na izany aza dia tena matoky azy za fa ny olana dia nangataka firaisana ranofo tamiko izy dia hoy za taminazy hoe eto dia zao na tsy hita raha nytoyiny dia tsotra ty le izy ty nytoyany dia hoy za taminy hoe za mbola tsy hanao an'izany ary tsy tia hanao an'izany raha tsy eo midingana vita eo ny mpivadysika dia hoy izy hoe izy hoy ny tsy mino an'izany hoe mbola tsy nanao an'izany za dia inona kay nataoko dia avelao izy tsiny dia avelao izy handeha tahirizo ny fahadiovanao anaka avelao izy handeha tsolana zany aza mba maninona mihitsy zany efa verimberiko eto foana tahirizo amin'ny fahadiovana ny tenanao rehefa tsy maharitra izy avelao izy handeha. Za vehivavy 20 taona manambady dia efa niteraka ray nastraika mba angataka torohevitra toko fa ny rahalahiny vadiko manao trosaman'olona dia tsy manefa izy nefa miasa fa laniny amin'ny toka sy amin'ny vehivavy ny karamany avy eo nefa alain'le olona ny volany dia le sakafo ny ankonanay no tao amin'ny anomezany an'izany. Dia aza manaiky an'izany aza mba manaiky an'izany fa nitokantrano no nopotika izy ny manao ny adalany dia velao izy ny zaka ny adalany ihany zany io ange amin'le voabolatsika malagasy ihany io andre matofilavy raha manao ny tsy ambiny na ampisambory fa avanora fa rehefa manao adalana velao iravitanana io. Lehilahy 30 taona no manoratra manambady ary efa niteraka roa ny saraka za sy io vadiko io tamin'ny 1994 tsy vita soratra nefa izay fa le zaza roa ireo ihany no misoratra amiko manao ny adidiko amin'ireo zaza ireo za amin'ny fianarana sy ny sisa manam-pikasana anambady za amin'izao isoratra dia makaiza ireo zaza ireo zany zay ny fanontaniana mba hapetrako manao ny adidiny fotsiny ao izy manao ny adidiny izy konga ny adidy vitany fanomezam-bola fotsiny fa isan'ny fitiavana le olona nge zay apetraka amin'ny vola fotsiny fa ohatrany tsisy dika n'le fitiavana dia indray andro any anenenanao zay zavatra ireo zaza ireo ny mety hamonjy anao amin'ny fahateranao amin'ny fahasarananao amin'ny fiainana nefa tsy nomenao fitiavana dia inona no teneninao amin'izay fotoan'izay zany hoe tokony eritreretiny fa tsy vitany fotsiny hoe manao ny adidika dia vita raha zay ny toetsaina nananao tokony tsy niteraka koa reny zay ary izy no milaza aminao fa na olo vadianao io kotsy mbola hoarinao izy da milaza an'izany zay dia ny any teny dia amin'le raha matoa anambady azy eritrereto tonga amin'ny teny any io hoe
tanàna zatra mitsotra Andray Matoa Flavien sarotra be ny ivokonany efa nanary vady indray mandeha mety manary fanodrony fanotelony ny zanaka ny tombiany isany za tovolahy raky am'roapolo taona manana olo tiana fito amby folo taona izy de efa nananotiana talohako de zao le olona niaraka aminy niaraka azy manambady de diso ve za raha miaraka aminy fa zay mifankaty be io foana io ana tsy nisy olona tsy nifankaty Andray Matoa Flavien iva tsy mbola nisy olona tsy nifankaty ny ivady fa rehefa avy eo anao vao mahita rehefa mba hita hoe zay ngeny mahatonga alao misoroka zay mitsabo efa fantatrao misy zavatra ohatran'izao de adida io mbola ihany teneniko ohatry ny vavaka soa misy sira io tokony ho ihinana azy ianao te hiditra efa fantatrao ny zava-misy de raha te hijaly ianao te ho sahirana ianao te ho fadiran'ovana ianao ao amin'ny fiainatokatrano de midira salama zaho izy vehivavy efatra amby 20 taona mbola tsy manambady de tara ve tompoko fa maninona ny tsy maintsy hoe tara tsy mivanim-potoana misy atika nge am'izao fotoan'izao tsy firesahana an'izany hoe tara amin'ny fanambadiana zany rehefa vonona ianao safidinao azonao ny olona tandrify anao sy sahaza omen'Andriamanitra anao de manambady fa raha mbola zay aza mampitaminy fa andra vaviko zao efa manambady le zandrika le koziniko ary anany ary koa efa manambady efa miteraka ray ka maninona samy manana ny fiainany aza miditra amin'izany lasa manaonao foana makony matahotra an'izay de na olona tsy sahazanao zao de lasa miditra fa mba te amin'izay hoe efa mba nanambady fa nisaraka de zay ve ny tsara zoako ve ny manakana amin'ny tranony vadiko taloha zay efa samy manambady efa vita divorce ny zanaka efa natsanga ny vadiko inona hony iny zoany nina zoany ve ozy ny manakana amin'ny tranony vadiko taloha zay efa samy manambady efa vita divorce ny zanaka efa natsanga ny vadiko fa zo avy zany nazahonao an'izany raha tranony vadinao manokana de tsy zoanao ino ka zo avy izy fa nga izy ty zo ty azo foroporonopona zay ny anontaniako zo avy izy de mba valio kely ary andefa SMS tovavy raky amby 20 taona mangataka fanampiana fa tena sahirana ratsaina ny olo tiako taloha milaza fa mbola tia ary anambady hony izy nefa za efa miaraka amin'ny olona hafa ary efa mikasa hivady zay le olo tiako taloha nefa ohatrany mbola tiako sahirana ny saiko aza mizara ianao manao ohatry ny bloky laoma mba osefa tiana niatsa maminy aroa fa taro zay izany tiananeo io olona anambady anao io ekena fa tsy ny olona tiana taloha zany aveleo izy hoany vehivavy sivy amby folo taona za zay sy ny olo tika de mifanalavitra toerana de tsy mba miona mihitsy raha tsy indraindray fa miresaka amin'ny Facebook fotsiny ahoana no anaporofoky fa tena tia izy de raha mbola mitoy ny fampiresahana tsy ny fifandraisana nge de mbola mifankaty ny dikany ka na mifanakaiky eo raha nge tsy voatery hoe fantatra hoe mifankaty indrindra koa raha vao mifanakaiky eo anao de angatahan'ny firaisana ranofo eo anao vao taitra izy io mba lavitra tsy manina tsy angataka firaisana ranofo vehivavy 20 taona mbola mianatra miaraka amin'ny lehilahy 20 taona efa niaraka 2 taona zahay samy mbola tsy misy mahafantatra ny ray aman-dreninay roa ahoana ny mety ho fihetsepon'ny ray aman-dreny raha toka olazay koa azy ireo ny fiarahanay samy mbola mianatra mantsy zahay ary mikasa ny ivadingamba de vitao aloha ny fianarana re mba to samy mbola tsy fantatry ny ray aman-dreny ny zavatra tena hoe mameno sainareo sy ny fonareo de mbola fianarana aloha de mipetraka amin'le hoe fitiavan'ny mpinamana inareo fa tsy fitiavan'ny mpisipa fa mpinamana fihinany maratsy an'izany aningely izy mba to mbola tsy atoron'ny ray aman-dreny de mbola mpinamana nareo ary tahirizo mpinamana nge Andray Matoa Flavien tena mifankaty mifanampy mifananatra mifanoro mifampitarika amin'ny tsara fa tsy mitondra any amin'ny zavatra mamoafady zay za manana olana ara-tokatrano ny vadiko mifeto be nendrika zany mifeto be tena mijaly izy daholo angamba manao zavatra rehetrako tamin'ny fitantanam-bola ny fividianana sakafo sy ny sisa de le raha matoa de tsangan'olona fotsiny ao an-trano mifetoko angamba ny tiany lazay mety hoe mifetoko de izy daholo manao ty rehetrarehetra zay
zay le izy ka misy tena lehilahy ohatry zany e ary io anisany tena mampitaraina ny vehivavy io Andriamatofilavy tena anisany za matetika rehefa misy ohatrany hoe de hoe makanisynareo mivady makaty mba homena torohevitra fa tsy hoe akory fa anaovana fanakianana fa mba torohevitra raha tsara kokoa ny tokantranonareo efa misy lalàna amin'ny fiatsy any ny tokantrano Andriamatofilavy fa tsy hoe za lehilahy de didiko ataony atao tsy mety zany. Ahoana ny fomba rehefa manaty bodiondry? Ahoana ny momba ny bouquet? Inona no ilana azy? Ahoana ny fampiasana azy? De manatona mihitsy fa resaka vodiondry rano tsy vita fotsiny mangatafy taony lavalava koa ny resaka tsika am'izay. Vehivavy tsy mby folo taona za zay sy ny olo tiako de mifanalavitra toerana de tsy mba miona mihitsy efa vavy teo ngamby io tovavy raika ny 20 taona za mangataka fanampiana fa tena sahiratsaina efa teo koa iny mba torohevitra tompoko fa mba te hanao piretraka nefa sahirana ara-piainana tsy manana diplôma hoentina manatona ny piretra any amin'ny paroasy misy ianao. Zay tena mety. Ahoana no ahafantarana ny lehilahy fa tena akavady rehefa mitondra anao any an-tranony sy ny fianakaviany ve? Tena ahafantarana hoe tena te akavady anao io lehilahy io de tsy mangataka firaisana ranofo aminao aloha voalohany. Faharoa tena matoky anao de mitondra anao any amin'ny ray aman-dreniny fa tena hoe mbola mifampitondra ohatran'ny mpinamana ianareo fa tsy misipa. Zay ny apetrako am'izay mihitsy mety mitovy hevitra aminareo tanora na tsy mitovy hevitra aminareo fa maraim-pandreny mpanabe de apetrako foana ozy hoe rehefa ny fanambadiana any vao misy firaisana ranofo ary zay nanaovan'Andriamanitra any ivelan'ny fanambadiana zany tsy misy milazana zany hoe afaka manao firaisanareo any ambadibadika any tsisy zay zay afantarana fa tena akavady anao izy satria io ny olona akavady anao de tena hoe mitady anao maniry anao ary mangeta hitanao zay no amin'ny Salamo 7:22 zay io izy io. Za tovolahy raika amin'ny 20 taona de miaraka amina vehivavy 20 taona de izy efa niaraka liny tamin'ny lehilahy tao alohako de diso ve za raha misaraka zay de izy raha vao hoe ndao isaraka de amony tena ono izy inona ny azo zany nge le olona mpanao takalonainy inona ny iarahanao amin'ny olona mpanao takalonainy zany atao hoe olona mpanao takalonainy raha vao hoe tsy manaraka ny heviny de amony tena kizy de amony tena kina ny olana tsy azoko koa nge de zao e vao niaraka tamin'ny voalohany ve de tsy efa fantatra hoe efa niaraka tamin'ny olona ty aniny ty de tsy tohizana le fiarahana fa miny efa niaraka efa ela be zay hoe izy niaraka tamin'ny olona ka zay le vehivavy voasany teny angambany hoe zany nge efa niaraka tamin'ny olona talohanao de eo le tovolahy vao gaga hoe ay ve ty efa tsy madio tsony inona zay ny atao koa zay raha mbola tsy mpivady nge za tsy mba mametraka olana am'izany ny any ny olona efa vita fanamasinana ny any mampalahelo raha mieritreritra nisaraka fa olona mbola tsy vita ninina tsy olana amiko mihitsy zany mbola be de be ny fotoana ahitanao ny olona tena anjaranao men'Andriamanitra amiko za tsy miteny hoe zay ny marina. Vehivavy telo amby 20 taona efa 1 taona zao zay no niaraka izy sy ny olo tiako efa te hiroso zay nefa dadanay masika be de tsy samy teny amin'ny dada de andro mandram-paoviana ary nareo vao iteny afaka 10 taona ny taona mitombo ihany ny fotoana mandeha inona natahoranao mba toy ianao matahotra efa misy zavatra fantatrao fa tsy tiany dadanao mety ho hitany ao amin'io zatovolahy io de zay foana ny zay fomba mpianakaviana ve zay finoana ve zay sa fiaviana ve zay mety tsy am'le tovolahy koa fa mety amin'ny tenany mety amin'ny tovavy io eny ka zay indrindra manko efa fantany melofa le sakana de lasa hoe tonga de atypinany amin'ny dadany ny hoe izy ihany zao masika be tonga de petrany amin'le fahasiahany fa mety misy ny olona nge tsy masisika fahatany zany Andriamatofilavy ny fahitako azy ny anahy tompoko ny vadiko isaky ny anao firaisana vao manambitamby fa isaky ny mirava avy miasa de matory foana de manontany azy za de mararo loha nareraka nefa za nareraka aza manambitamby azy samy miasa efa rainy zanakay sao de tonga fa mangataka fionana zay de lazaiko aminao ny antony zay inona avy ny valopy atolotra amin'ny vodiondry izy avy ny fianakaviana tokony manato vodiondry de alao mifanatona ho ary efoatran'io fa tsy atao resaka tsotso vodiondry zany nge zava-dehibe io nge arakaraka ny toerana koa arakaraka ny fomba tany za zao milaza aminao misy fomba
samy Malagasy ihany fa manana ny fomba. Tena hoe rehefa nambady olona avy any amin'ilay faritra ianao dia efa ataovy matevitevitra amin'ny valopy. Mety hoe valopy 10, 5,000 satria raha vao misy diso zavatra teneninao ao amin'ny lafiny fangatahana dia efa sazy zay dia mandoha vola. Zay dia alao mitondra valopy miverina toy izay tsy ampy. Fa dia sahirana eo anao raha tsy misy tsony any am-paosonao any. Zay le fatary koa ny fomba tany. Zay indrindra mihitsy fatary ny fomba tany. Na samy eto andreny vohatra ary misy andray mandeha fa hitako ohatran'izany. Dia miditra mivavady le olona dia misy seza ery anany ery dia misy satroka mivadika. Dia mandalo eo le olona ivahiny dia tsy malala tony hoe satroka mipetrapetraka fotsiny. Izy ohatran'le hoe vovaravarana na hoe vovavady. Tombaravara. Zay. Dia vao eo nadozy dia tsy mampandrosanao mihitsy izy fa dia mijirijiry eo. Dia gaga le olona. Dia mifarana izy dia miteny fotsiny hoe misy fomba tsy nitanterahanao dia miala tsiny. Ianao tsy nandondona fa tonga dia miditra fotsiny. Ka ngafa anao zany ka inona no mahatonga ny Malagasy hoe dia zay nge. Ohatra ny alamanka. Zay indrindra mantsy. Za toko misy olona miaraka amiko dia nefa zay mifanalavitra fa izy any mihitsy no mipetraka fa za aty tanà dia tsy haiko hoe ty avy izy. Any izy no mipetraka ko. Izy sa tsy fa tsy mbola miantso sy tsy mandefa mesazy mihitsy nefa rehefa tonga izy mba mitondra zavatra ho anahy ihany vehivavy manoratra. Dia mbola apetrao aloha hoe fankatiavan'ny mpinamana nenareo fa za mieritreritra hoe fitiavana pisipa zay. Rehefa apetrako amin'izay izy dia tsy sahirana ny sainao. Za generaly manambady nefa misy tovolahy milaza fa dia vita mariazy sady efa niteraka lahy ray. Dia inona generaly no anaovako an'io tovolahy io? Teneniko ve sa idivako sa ataoko ahoana? Teneno tsotra mihitsy ampanajana hoe fa fantatrao fa manana ny tokantranoko dia ifampiresaka amiko ianao dia ohatra mpinamana tsika fa za mieritreritra zavatra hafa. Za tsy maka fahavalo olona. Teny tsotra ohatran'izany fotsiny dia tsapany. Raisiko toy ny anadahako ianao toy ny namako. Vita. Mety ty raha matoty koa mety ho taraikiraiky amin'ilay izy ihany. Na taraikiraiky ary. Matomba manao an'izay fihetsika zay fa raha ohatra izy taraiky tonga dia manao hoe tsia. Eny. Fa mety misy. Mety fakapanahy mety ho avy iny zany ilay matovolahy olombelona ozy. Zay tonga mety taraiky kely ihany koa izy. Eny dia zay ny antony andro atany amintsika mba misy olona teny amin'ny hoe aza miditra amin'izany fa ny tena tsotra indrindra tena hoe saina lavanao resaka dia hoe zany mandray anao toy ny anadahako hoe. Ny dikan'izay dia hoe aza mieritreritra misy eritreritra zavatra hafahafa amiko. Zay fotsiny. Zay nge dia efa mazava ange mandray anao ohatry ny anadahako hoe. Raha mbola miteny manko indray hoe ohatry ny namako mbola mety mbola andro kely ihany izy tsika mpinamanako. Fa anadahako tsy afaka manao inina tonga dia tratrany sakana ngeza be. Zanako tompoko roa taona sy tapany dia tena kizitina be mihitsy raha tsy tanteraka izay sitrapony dia mitoma sy mijanona mihitsy izy. Inona nataoko? Dia hoe taony amiko kely le sasy. Mangata fotoana. Vehivavy 13 taona miaraka amina lehilahy 20 taona. Mariako fa efa manana zanaka iray tamin'ny olona izy. Taloha ny zay tena afankatỳ ozy izy. Inona nataoko? Le izy zao foana ny teniko amin'ny olona hoe fa miteraka ny anankiray nalana ny vavy dia hoe tsy maintsy mifankahazo am-po amin'ny olona tianao io zanakao. Zay vao azo eritreretana ny hoe hivadinareo. Fa raha vao tsy mifankahazo am-po amin'io dia ianao no sahirana. Satria zazy io dia ampiseho ny toetrany mihitsy zay tsy fitiavany ny olo io dia ianao no sahirana. Le tovolahy tsy foy ny zasa tsy azo orina. Sahiratra anio ianao. Vehivavy 20 taona manambady dia mipetraka aty amin'ny fianakaviam-badiko dia tena misongadina be tompoko le tarazo ratsy dia sahirana be za fa ampio. Tena marina nge dia zao efa tenenina foana io ndray andao ampiasa bolana foana androany ny avatiana tsy rahamonina zay mitady hafatra na efitra ray ary ipetrahanareo telo mianaka tsy olana ny zava-dehibe dia le fahalalahana eo amin'ny fiainana mba afaka hoe tena manana ny tokantranonao anao zay zavatra mba irinao atao ahatsara ny tokantranao. Fa raha mbola mipetraka ao anao dia tsy maintsy zay. Tokantrano midika hoe trano mitokana. Zay misy. Ny tokantrano zany hoe trano mitokana fa hoe trano iraisana. Raha zany dia hoe raisa-trano.
za tompoko isaky ny mifankaty amin'ny olona de efa anao fisehoana foana fô tsy tonga le lehilahy efa telo zay de ohatran'izay foana mba ho mety rohevitra fa tena sahiran-tsaina vehivavy 20 taona manoratra ka le izy fandiniha koa azy Andriamato Flavien misy toetra hafahafa hitaneo aminao tamin'ny voalohany izy zany hoe tena vonona tena isy ty teny zao rehefa aveo mitranga le toetra hafahafa zany tsy malalo ina le toetra hafahafa fa io koa mbola tsara ihany le hoe aloha mifamione afatarana tsara hoe fa inona marina no mahatonga le satria raha mba olona ray nanao an'izy mba azo eritreretina hoe nanao fananina fa olona roa efa mampametra mpanontanina olona telo mampisalasala telo ve de hitovy saina daholo fa matoa telo mitovy saina avy any aminao ny ipoiran'le izy zay ity SMS ity no maranantsika ny famakinana SMS de alana tsindry SMS PDB reo manaja général inona kay no antony tsy hainony ray ny zanany mihitsy raha te hiresaka aminy ny zanany tsy mety zany zay nge zao natonga ny tena nametrana hoe manomboka zao tsika andao hiresaka ny fahavanonany anisan'ny viteraka fahavanonana ny fampiresana ny fanakalozan-kevitra satria mampisy fifandraisana ampo misy firaisan-tsaina rehefa misy fifandraisana firaisan-tsaina de tsy maintsy milamina rehefa milamina de afaka mifampiresaka rehefa afaka mifampiresaka afaka manadiady ny zavatra rehetrarehetra ary zay ny tena didiny ray aman-dreny ahafahany manampy ny zanany satria misy safidy ao misy talenta zay averiko foana zay safidy tsy talenta ny matafavoaka eo amin'ny fiainana safidy io no avy amin'Andriamanitra talenta io avy amin'Andriamanitra ary zay ny antony fampiresana ny olona be dia be nge ny olona tsy mahalala zany hoe safidy nge ka avy amin'Andriamanitra Andriamato Flavien ny talenta nge de avy amin'Andriamanitra Andriamato Flavien fa firy ny mieritreritra zany ary tika rehefa miresaka an'izany fanabeazana zany foana de miteny hoe ny atao hoe tafo am'le ohatra ataoko foana hoe rehefa lasa trano izy de zay izy ny olona tompona ndraiky le tafo safidy sy talenta miaraka ka ny safidy sy ny fandrinao aman-dreny natao hoe safidy ary ny talenta amin'ny sambatan'olona zay le izy ka rehefa tsy miresaka ianao de sahira zay ny tapany faharoa andao hidirantsika ny tapany fahatelo ny olombanona olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanona ny tapany fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo ny 22 443 90 na ny 22 442 09 ny lara telefona hidirantsika mivantana ao anatin'ny fandarina amin'izao marain'izao miaraba tompoko mba hovanona daholo tsika tompoko ia miaraba mo général aloha tonga somatsara indray tafandarana fa tamin'ny helo moa tsy naheno fa aletara ozy izy le fitinainany zay tsisy miteny moanao mo général zany amin'le hoe fahavanonana hoe tamin'ny 2008 makaty de zay foana ny voiziny taiko ve le aparatoka le olona na le atao hoe sud conscience mihitsy ngamba mety tsy mandray fa mety lasa atao litanie fotsiny le izy hoe c'est comme ça fotsiny hoe mba hovanona de zay fa tsy ilaisiny le aparatoka fa mba fanontaniana kely tsika tenena mon général anontaniana hoe inona mahasamihafa ny fahavanonana sy ny tanjona makatsitsaka indrindra de mba hovanona daholo ny fahavanonana nge de mandritry ny androm-piainany zavatra mitoy ny atao hoe fahavanonana ohatra ny raha miresaka fambolena ianao de manomboka any amin'ny ny masomboly mandra-pahatonga n'izy mitondra vokatra zay ny fahavanonana fa ny tanjona zavatra mety hoe amin'ity taon'ity ny tanjona otratrariko io zao zany hoe voafetra ny fotoana ny tanjona fa ny fahavanonana mandritra zay de izy zay mahasamihafa azy mbola manam-potoana tsara tsika ny 22 443 90 na ny 22 442 09 ny lara telefona hidirantsika mivantana vao manomboka amin'ny alalan'ny antso tsika miaraba tompoko mbovanona tompoko tsika rehetra tompoko André Bader Sambaba tompoko ien tompoko ia afaka miditra ien tompoko resavy hatrany miaraba ny mon général manaona tompoko makasitraka indrindra amin'ny fampianarana nataony fa tena zava-dehibe ary mitotronao tena mitotronao bedibe indrindra ny tena koa amin'ny fahavononanao sy ny fanetretenanao nanao nyity fandarana ity de faharoa an'izay koa de makasitraka ny RDB zany nandray anao
dia misaotra anareo nanao ny fandaharana io ary fahatelo dia manentana ny olona zany ny olona rehetra zany sy olona tia mba hivoatra sy hovanina sy anjary amin'ny fiainana dia mihaino ny mba hovanina fao ny hitanao lesona fa sarotra na hitana fampianarana tsara sy mety ohatra ny zavatra izao ka dia izay ny teny izay no mba afatra kely avy amina aty amin'ny radio famille avy dia Tambafo dia misaotra indrindra dia makasitraka mon général misaotra indrindra tompo dia misaotra anao tompoko fa dia teny famporosihana moa zany rehetrarehetra zany dia ty fandaharana ity moa dia nitateraka eo Andriamatoa Flavian, eo Andriamatoa Bruno, eo Andriamatoa Dadisy Mihaja, dia eo koa ny tenako. Fa dia zay rehetrarehetra zay ny mivondrona anankiray ampitany ty fandaharana ity mba ho atsika tsirairay avy mba hasosy tsara ary isiny ny fahavanonana amin'izay zavatra rehetra atao. Miarahaba tompoko. Manao na tompoko fa te Ambatondrazaka. Ovanina tompoko. Voalohanteny aloha dia ombako manana ny tenin'ilay olona teo alohako teo. Tsotra tompoko. Fakasitahako ny RTB nanao fantarana manokana ary napita teny ombako manana zany. Tsotra tompoko. Za manokana dia karika zavatra be be tamiko zany ny fahinonanao mon général. Tsotra tompoko. Dia zao mba te hangataka sosikevitra aminao azy zany. Ento. Dia vavy telo amby 20 taona mitaiza zazalahy 13 taona zany ny zanako farany. Ento. Dia classe de 3e ny zanako io. Aty aminay ny vehivavy mihitsy no miteny hoe tiako ianao. Ny ankizivavy mihitsy zany no miteny hoe je t'aime ianao. Ka rehefa atodin'izay tamin'ny zanako tamin'io zanako io zany dia nanontany fa maninona ka izy manao an'izany. Dia niteny zany ilay zanako hoe zany mama tsy za mihitsy fa ao anaty kahie koa misy taratasy be da be. Tonga dia ampitondrain'ny olona dia raisiko ilay taratasy fa zany efa tsy miteny anazy fa ianao mihitsy mitenena anazy eo za mitenena aza tenenina zany ny zanako io zany. Dia teo zany aneritseritra dia tsy fantako raha mety zany za zavatra nataoko zao mon général hoe nanatonako zany ankizy io. Nataoko sary tsy fantatra mihitsy ny fanoratany taratasy amin'io zanako io classe de 3e. Dia niraisiko ny fon'ilay ankizy va nataoko namana mihitsy zany izy. Dia rehefa avy dia nitenenako hoe zao kia tsy mety eny ohatra ka zao mbola manao sipa za tsy nisena lala hoe zanako ny anoratany tsy mety raha zao mbola manao sipa fa nareo mbola kely ohatrohatran'izao zao hitanareo za zao raha telo amby 20 taona misy nenina be zany ao anatiko ny vokatra tsy fenoko ny teny ray aman-dreny ka atao zao ny fianarana dia rehefa tafita manaraka fotsiny zany sipa zany. Dia tsy fantako hoe mety zay zany fitenenako zany aloha voalohany dia hitanao aty zany ny safitaritatika be ny ankizy hoe 13 ans 14 ans 15 taona ty aminay fa misy ankizy miteraka. Dia vokatra ilay amin'ny namana zany eo amin'ny namana satria zanana an'izao fanapahan-kevitra zao hoe anatonako mihitsy zany mpampianatra anazy isaky ny matiera. Dia tenenako hoe eo zanako ohatra zao tia numéro telefoniko tia ny crédit befaby satria zao zany zany marie hoe any am-pianarana mihitsy dia misy zaza tsy manafika akoho misy zaza misotro toko kanefa zay zany ty ambanivoly lavitra be aty ambanivoly be mbola 18 kilometra melana Ambatondrazaka misy tsy afaka ampianariko reny any Ambatondrazaka satria manjary tadirandreo famelomako teny. Ka mba manoro mba metorievitra mon général hoe ahoana ka ny tena fomba hita zay koa ny zanako io manoloana an'le namana tontolo mavidina satria marezany aho hoe misy plagiera misy toka. Dia ohatran'ny miady be zany saika zao hoe ahoana fomba nabiazako an'le zato afa-ty Ambatondrazaka tompo makasitraka tompo. Misotranao marina loatra le nataonao tamin'le zatovavy aloha dia tena mety hoe raisina ho namana ary tsy vidiny hoe raisina ho namana fa raisina ohatran'ny zanaka. Io manko rehefa tonga amin'ilay 20 taona hoe 13 taona makamy 20 taona eo amin'ilay adolatsentso zany dia mitady fitiavana ny ankizy na vavy na lahy fa ny zavatra tena tokony teneny ray aman-dreny dia hoe marina fa fotoana ny fitsirian'ny fitiavana fa apetrao ny fitiavanamana amin'ny mampinamana ohatra ny mpianadana reo zavatra ohatran'izany teneny namana zany foana zavatra teneny sy Andriamatoa Flavian eto raha mbola adolatsentso fitiavanamana ary zavatra voajanahary io miala amin'le hoe
fitiavana amin'ny dada sy reny izy dia satria fanomanan'Andriamanitra azy mihitsy amin'le ho avy ny amin'le fitiavana rehefa ho avy ny fotoana tokony hoe anambadiany. Zay zany ny tena antony. Le fifandraisanao amin'ny mpampianatra koa dia veriko fa zavatra tena tsara mihitsy ary tena ilaina mihitsy. Ka zay hoe mety ny ataonao fa dia le fankazahoana po amin'ny zanaka tena zava-dehibe. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Eny tompoko. Ombako manana daholo teny lazaina ty moa toko naraka zany fa tamin'ny hero mbola tsy naharaka. Eny tompoko. Dia izy ty moa zany mon général na zavatra tena hitako amin'izao. Teo moa naheno an'ilay SMS rehetra 7-20 taona 12 taona dia fa ny zavatra misy nefa dia lasaka izay 5-20 taona 9-20 taona efa mitotro zaza efa mampinono efa dia eo misy zany ahoana ny fomba fitezana. Dia faharoa manaraka an'izay le hoe fahavanonana. Dia eo ilay fahavanonana zany tena ohatra ny lasainy saiko hoe ilay fitezana ve tsy mahay sa hoe mba manaraka ihany ve dia mba hovanina araka an'ilay nieritreretina ve tena any amin'ny fandaliana finoana mandraindraikitra ihany dia aiza ho aiza mihitsy zany dia lasa manontany tena hoe aiza ny lalam-piainana tokony hitondrana an'ilay zaza satria tena tapako mihitsy hoe manana safidy izy zao hoe za teo pretra na za teo religieuse na za teo ohatran'izao nefa eo anatin'ilay adolescente zany lasa miovaova le hevitra dia eo mihitsy hoe aiza zany no fomba hitondranan'izy ireo dia eo anatin'ilay fitezana tena matetika eo manomboka 3 ans io manomboka manao firaisana ranofo izay mpianatra dia zay mihitsy mampatonga na mety hoe inona zany mon général satria anao mitabataba efa tamin'ny 2008 nanomboka sy nefa hatramin'izao mbola tsy hita ihany ny lafy tsarany dia na za koa ary mba matsapa an'izay misaotra indrindra eny le izy tena marina zavatra teneninao any amin'ny classe de 5e manekizy ny manala zaza zay dia mba eritrereto fotsiny zavatra anankiray zay fa faharoa tena le fifanankalozan-kevitra aminy vahaolana anazavana azy satria rehefa tonga amin'ny olana deto miova ny toetsainy toepony toepanahany dia tena zavana mitandre manaka ny tenanareo fa efa afaka mampita hainy nareo na hoe efa afaka mitondra voka ka raha manaonao foana dia potika ny fianarana potika ny fianaka tena fananarana ohatr'izany atao aminy rehefa matsapa amin'izay izy ireo hoe nareo nge efa afaka mampita haina ny tovolahy kely efa afaka mitondra voka ny tovovavy kely mba misaina ihany le zanaka hoe ho potika ny fiainana fa rehefa tsy miteny ianao fa tsy ilaina manana sepo zany ahita loza tsoatany fa tenenao amin'ny teny mazava afaka mampita haina efa afaka mambe voka ny tika zany afaka mitondra voka zay rehefa ataonao an'izay le izy afaka koa ary misy fifandraisana po fa mbola toizako foana ny teny hoe mifanakaloza hevitra mifampiresaha fa tena mampifanakaiky-po fanakaiky an-tsaina tompoka ny fampiresahana zay ihany ny amin'ny vahaolana fa rehefa tsy manao an'izay ianao dia sahirana zay le izy miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. mba hovanina tompoko. Hovanina tompoko miarabanao mon général miarabanao sekola be. Miarahaba tompoko. Za io mpanaraka amin'ny izy za zany mpampianatra fa matetika mba miezaka amin'izany amin'ny zanak'antsa ihany ny teny manampy an'be ankizy zany amin'le tanora amin'le fitomasina dia ny zavatra manahirana zany le ankizy ny teninareo dia manahirana be ny pezakisy amin'izao fotoana izao ary salamely za fa le bebe ihany vao niteraka dia ny problemako le zanako lahy tsy mety resaka amiko problème zany za nefa mezaka manaka tiara-tany zanako fa le zanako lahy tsy mety resaka amiko mihitsy fa ny amin'ny reniny foana izy mbola amin'ny 13 ans eo izy fa rehefa afikely 11 ans indray izy indray manakaiky be anahy dia sahala misahirana saiko nefa izy zany vehivavy zany hoe moramora amiko sahala te eritreto hoe inverseko zany dia le rôle hoe aleo le vavy ho any amin'ny reniny ary le lahy kely aty amiko dia tsy sahala misahirana zany izy tsy mety foana izy mandeha izy zao manao vakansy manao baolina ny mazanga ezaka amin'ny telefôna azy fa tsy voaraiky ny telefôna zany tsy voaraiky fa ny andreniny foana ny sahala hoe miresaka amin'ireny miresaka amin'ireny eny e naturel le izy zany hoe sy fandraisan'ireny mivavy sy ny lahy amin'ny ireny fa ny alako amin'izay mon général na tsy fantatra hoe ahoana tokony ataoko mba miezaka ihany satria ny tena mataizana hoe mitaizana atao anatin'ny fivavahana dia mba hoe te hovanina araka ny hoe anataranaka hovanina zay zany tena eritretra fa dia sotra betsaka e dia n'Andriamanitra en général fa dia mba hovanina daholo dia ho ela velona ianao ho ela velona miarivily le izy ny vahaolana fahitako azy dia zao le fampiresahana eo amin'ny fisakafoanana
asa am'izay eo daholo le zanakao dia ianao mihitsy no miresaka na atao hoe le resaka tonga atomboka ao any amin'ny vadinao aloha ny atomboka miresaka hoe ohatran'izao reto zanakitsika reto tena mahafinaritra be fa mba milaza ny heviny dia milaza ny zavatra misy ao amin'ny fiainany ilaindray aman-dreny anie zany ianao tsy miteny hoe any amin'ny reniny foana izy ny tenina tsy miteny teninao ilaindray aman-dreny ary zao tadidioraka izy mety mifameno ny hevitra dada sy neny fa mety samy manana ny azy nefa reny hevitra mifameno reny mety mahasoa anareo zavatra ohatran'izany dia amin'iny mizay fomba fiteny zay mako maka ny fony ianao tsy mibedy ianao fa milaza ny zava-misy nefa ahatonga saina azy zay zavatra dia isaky ny misy karazana hoe fotoana tokony hafahana maneho hevitra ohatran'izany dia hitanao zay le zaiko hoe any amin'ny vady aloha dia fasana an'le resaka dia avy eo tonga dia miditra mandeha makany amin'ny egisy fa raha vetany ianao dia hoe nareo dia any amin'ny reninareo foana no mite tsy mahazo azy maika tsy mahazo azy zay zavatra zao le tovolankely hoe tia baolina dia arahana any amin'ny ndao niaranao baolina atsika sela ohatra zay le mifanakaikam-pony ny tena zava-dehibe raha vao miarina sady zao nge indraindray ny adiny ray aman-dreny rehefa ty Flavien ny ray aman-dreny mieritreritra tsy mba samy teny mihitsy za nge fa nandeha tao amin'ny taonanao io zao ny azy zany zavatra nataoko tamin'izany za nge fa tanora talohanareo ary zavatra teninao amiko tsy ampahafiriny zavatra nataoko tonga dia misy fisokafana tapoka hoe ve dada nanao an'izany ohatra miarava tompoko salama tompo miarava mon général aveketa matazy ihany eny tompoko sekaka hevitra za mahakasika le amina zaza zany anay zaza tokana zaza bazy dia eo amin'ny 20 taona izy niteraka dia raha tamin'ny fotoana ntirano zany tany ambanivohitra ny Tamatavy any Vatomandry dia tany amin'ny Rafozany dia satria za tamin'iny misy examen fanjakana nataoko dia sy afaka niatrika za nefa nampilaza tamin'ny Rafozany ihany raha ohatra ka miteraka zay dia sara mba hoe misy famille ihany zany miatrika ananjy zany nakaiky n'hôpital zany misy ravaviko mipetraka akeo nefa tsy natsoy zareo raha dia moalentirany dia maty le zanako dia nangatahako zany nangatahany fianakazana le zaza ity zaiko mba andaminako foko satria za tsy manana fa hitokany misy nena dia risy vady ara-dalàna fa mbola fampisipasipa zany dia raha tafara taty ma tsy azo misy le zaza lasa hoe za ndraika zany nenjeny zareo hoe namono le zanako nefa le zanako sy maty taminahy fa tao an-trano zareo ny maty zaho aty Tamatavy narary zanako dia zorony tongavako nafaty le zaza zany satria fa narary izy dia lasa gidragidra aminay zany le raha satria le fomba fitizana moa général tsy aminahy misy zany tsy mety aminahy le fomba fitizana zareo le zaza amin'izao fotoana zao zany za maregny renseignement satria zaho aty Tamatavy le zareo Vatomandry magnotany renseignement hoe zaza 2 ans et demi zaza io zanaky zanako zao amin'izao fotoana zao tsy mahazo midola amin'izaniza fa le zaza avy ambany vohitra be zany nalainy zareo miara-midola amin'ny zaza io karaha vao mivoaka lakory zaza io dia vangona disany zareo vangona ary sy le papa no mitiza ananzy fa bebeny koa mitiza ananzy le fomba fitizana zareo ananzy nefa tsy normal dia za magnisan'le nitakitaka agny nangataka tamin'ny jista agny tany Vatomandry zany tsy azoko le zaza raha izao nagnakatra za nangeraka nagnano raha dia naka avokaza dia hiatrika le raha io zany zay tsy ho ela dia ino tokony mihevitra anay mba zahoaka le zaza satria na fomba fitizana na ara-pinoana na ino tsarotra be zany resaka le raha zany fa tsy aminazy misy zany le fomba fitizana zareo ohatra hoe malahelo zany tegnako fa raha amiko zaho garantie zany hoe vitako le zaza satria zaza tokana na le diso efa tsy apela-tagnako dia mba hoe igna karakareko ny siniako foko lasa hoe na dia misy fanagnana anazy aby ohatra hoe tsisy zany le andova fanagnana anazy ohatra hoe famiko izy aloha fianakaviana le zany fa somary tapahana kely fa ray minitra sika anantsika fa allo anao miantso any général amin'ny alalan'ny telefôna amin'ny alalan'ny telefôna satria efa segonda kely sisa nanantsika tonga dia efa mamarina antsika général raha ohatra ianao ka te hiantso any général itsika rehetrarehetra dia miantso ny 22 443 87 aloha dia rehefa vita zay dia miantso ny général nareo amin'ny fotoana mampety amin'ny fitsasany ka hatramin'ny 8 maraina amin'ny ray sasany ka hatramin'ny 2 tolakandro dia mifampiantso amin'ny général tapitra ny fantarantsika mamy fotoanantsika ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko dia ny famitenany zany dia hoe manomboka izao ny resaka tsika dia ny fahavanonana mitoy io amin'ny heriny mba hovanona fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanona fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanona